Mbola tonona amintsika trandriavana ny famindram-po sy ny fiadarana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarabantsika fiangonana miditra amin'izao herinandro masina izao ka manomboka izany atao anatin'ny alahady ny sampandrofi alahady fahatelo ambin'ny folon'ny volana aprily. Miaraba indrindra koa ny sampana Dorcas izay tsarovany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ny asa fanompona manokana izay nanolorany tenany dia ny asasoa sy ny fitsinjovana ny mila vonjy. Ny asan'ny apôstôly toko 412 andininy faharaiky ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ao anatin'ny fandarana perikopa amin'ny ty ny oitia no iarahantsika. Ary dia ny fanahin'ny tompo no hitarika antsika azotsika hery sy aina vaovao indray iatrehana izao herinandro masina izao iandrandrana ny Pasika amin'ny fifaliana. Rafitinina ny perikopa ny vakiteny anankitelo izay natolotra antsika tamin'ity alahady sampandrofi ity dia ireto telo reto no azo lazaina. Ho an'ny testamenta taloha amin'ny Salamy 420 dia ny hanina ny tempolin'Andriamanitra velona. Manana ny tempolin'Andriamanitra ny mpanao salama. Ao amin'ny filazantsara araka ny marika dia ny hasin'ny tempolin'Andriamanitra velona. Masina ny tempolin'Andriamanitra ary sary-piaro tamin'izany i Jesosy Kristy. Ato amin'ny asan'ny apôstôly dia ny fahamasinan'Andriamanitra velona. Tsy misy tokony homemboninahitra afa-tsy Andriamanitra izy no hafa indrindra. Ny asan'ny apôstôly toko 412 andininy faharaiky ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo dia tafiditra ao amin'ny atao hoe fitantarana ny 10 misionera voalohany nataon'ny Paoly apôstôly, Barnabasy nomba azy tamin'izany. Nataony ary tao anatin'izany ny fananganana ilay lehilahy malemy hatrany ankibondreny ny tantaraina eto amin'ny perikopa manoloana antsika. Tany Listra no nanaovan'ny Paoly izany zava mahagaga izany, tanàna anankiray any Turkia ankehitriny. Ary tamin'ny andro ny Paoly apôstôly sy Barnabasy dia tena famakiana lay no tanterahan'izy ireo tamin'ny fitorinan'ny filazantsara satria tsy mbola nahalala izay atao hoe soratra masina na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao akory ny mponina tany Listra. Tena namakilay izy ireo, mpanompo sampiringiriny nivavaka tamin'ny atao hoe Jupiter sy Mercure. Jupiter dia tondrono ilay ray aman-dreniny Andriamanitra ary Mercure izay ilazany an'i Paoly eto dia karazan'ilay Andriamanitra irakiraka anasoa ny fiarahamonina ary mitondra ny hafatr'Andriamanitra. Izany raha fitinina ny zava-nitranga eto amin'ity soratra masina ity. Rehefa nitsangana ilay malemy dia nitarika ny vahoaka mba hioby ary hanao fanatitra ametraka voninkazo ho an'ny Barnabasy sy Paoly ilay lohan'ny mpisorona nanompo any Jupitera sy Mercure. Izay ilay trangan-javatra. Inona ary no azontsika lazaina ny amin'izao perikopa izao? Alahady ny sampandrofi ilazana fa ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Nompo sy ny foko ioby an'Andriamanitra velona. Velona ny tompo ho azy irery ny voninahitra ary antsoina hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Ny faharoa, velona ny tompo miseho amin'ny asa soa sy ny fiantrana ataony izy, antsoina koa isika hanao ny asa izay efa vitany. Ary ny fahatelo, velona ny tompo miala amin'ny Andriamanitra maty. Velona ny tompo miala amin'ny Andriamanitra maty. Arak'izany dia
tandrify ny fotoana androany ireo loahevitra anankitelo na zanak'hevitra anankitelo miompana amin'ny loahevitra ny perikopana hoe velona ny tompo. Velona ny tompo ho azy rery ny voninahitra, antsona isika anome voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Rehefa nahita ny fahagagana nataon'ny Paoly sy Barnabasy, ny olona dia niantso an'i Paoly sy Barnabasy ho Andriamanitra izy. Fa hoy Paoly, olona tahaka anareo ihany izahay, izay mitory ny filazantsara aminareo. Olona tahaka anareo ihany izahay, izay mitory ny filazantsara aminareo. Voalazany hoe nandritra ny fitafiana izy tamin'izany. Tena feno fanetretena ary nilaza hoe mitovitsika aza mifanandratrandratra. Tahaka anareo ihany izahay mitory ny filazantsara aminareo. Ravana malala rehetra amin'ny tompo, eo alohan'ny zavatra mety mahagaga, tanterahan'ny mpanompon'Andriamanitra eo anivo ny fiangonana, na amin'ny herin'ny teny izay toriany ka nanova ny fiainanao, na amin'ny fampaherezan'izay notononony ka nampitrakanao tao anatin'ny sarotra, na ny amin'ny teny izay nambarany nampitombo fifalinanao, ary indrindra nandraisanao ny famonjena dia tsaronao velona ianao. Izy moa tena fahagagana izay nandrasany hoe nandalo ny mpitsidika marary mpanompon'Andriamanitra dia nivavaka indry fahasalama ilay fa tsy nantenaina teo. Zava-mahagaga toy izany amin'ny ara-panahy mety amin'ny ara-nofo no vokatry ny fijoroany ny mpitory filazantsara manoloana antsika. Fa tsy izany no anindraindrana mpitory ny filazantsara ka hanaovana hoe niary mahomby ireto latsa-datsaka kokoa, ireto tsisy apoka mihitsy. Tsy izany no anindraindrana ny sokajin'olona ao anatin'ny fiangonana ka hoe ireo manana anjara manokana dia ety ny ametrahantsika azy, ny diakona dia etoeto, ny mpiandry dia arioary, ny mpiambanao anatin'ny sampa dia eto izy no apetratsika, ny mpandray fanasany tompo dia tsy atena ny vita batisa dia ampidinina kely, ny mpivavaka tsotra dia any ho any izy, tsy iry havana. Olona tahaka anareo ihany izahay, mitovy sika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny any omena voninahitra dia Andriamanitra. Gaga ny mpiarabelona tamin'ny Paoly sy Barnabasy no ny fahagagana nataony, ka te hanandratra sy hanome voninahitra azy. Fa tezitra mafy Paoly, tsy izany no izy. Andriamanitra ireny no tompona sy ankalazaina ary omem-boninahitra. Fampitandremana ho antsika ry havana, aoka tsy hanandratra mpanompon'Andriamanitra isika, na anavakavaka satria toa mahomby kokoa ny mpanompon'Andriamanitra tahaka izao na ny tahaka izao arak'izay fiheverantsika zanak'olombelona. Amin'izay ataony ny tsirairay dia misandratra ary ezahany sy kendrena hisandratra ny voninahitr'Andriamanitra. Raha mahatsiaro ny fiara-miasa 3 volana tamin'ny mpitandrina amin'ny zatra isika, dia tsy hoe izy no indraindraintsika satria mahafinaritra, satria nanome anaytsika izay fijoroany manoloana antsika fiangonana teo amin'ny sampana, tsia miantso antsika hanome voninahitra an'Andriamanitra, ny asan'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny, fa olona tahaka antsika ihany izy ireny. Ny fankasitrahana dia toy ny ataontsika ho an'ny tompo ary ataontsika homendrika ny voninahitr'Andriamanitra tokoa arak'izay finiavana sy fitiavantsika. Tandremo, aza sandratra ny mpanompon'Andriamanitra, aza aseho mihoatra no Andriamanitra ireo mpanompon'Andriamanitra, fa olona tahaka anareo ihany izy ireny. Velona ny tompo ary aseho amin'ny asa soa ataony sy ny asa fiantrana tanterahana izany. Ery amin'ny andininy 10 hatramin'ny 17, ny 17 indrindra dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo, kanefa tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona izy, fa manao asa soa izy, nampilatsaka ny ranon'orana avy eny amin'ny lanitra ho anareo
sady manome taonjina ka mahavoky ny fonareo amin'ny hanina sy ny fifaliana. Manao asa soa sy feno antra Andriamanitra velona. Nambarany Paoly apôstôly fa io Andriamanitra izay toriny ao anatin'ny filazantsara nambarany io dia Andriamanitra velona ary nampisy an'izao tontolo izao ary mbola mitantana ny fisiny izao tontolo izao, mamelona an'izao tontolo izao, manome ho an'izao tontolo izao, manasoa an'izao tontolo izao. Tsy nazonony teo amin'ny fiandrianana ny masoandro na ny volana sy ny kintana fa nizarainy maimaim-poana ho antsika isitrahantsika. Tsy ny fohiny ny teny an-tanany, ny zava-tsy ny tany sy ny rano, ny any ambanin'ny tany sy ny ety ambonin'ny tany, ny vokatra ny zava-maniry, fa navelany mba ilomanosantsika. Izany la asa soa ataon'Andriamanitra velona, asehony ny fahavelomany amin'ny asa soa sy ny fiantrana izay ataony. Tsarony eto amin'izao alahady hitonana mambavaka ny sampana Dorcas Efjekema izao. Ny tantarany Dorcas ao amin'ny asany apôstôly toko 5 ny andininy 9:30 hatramin'ny 7:40. Zao le tantara raha fidinina. Tao amin'ny tanàna atao hoe Jopa dia nisy vehivavy anankiray izay nanolo tena ho an'ireo vehivavy efa mativady na mpitondra tena ka nanjaitra akanjo ho azy ireny. Tsy akanjo maitso misy petipetina dia misalotra manga, tsia, fa akanjo ahafahan'izy ireny miatrika ny fiainany andavanandro. Fa maty io vehivavy io, ilay atao hoe Dorcas, dia napetraka tao amin'ny toerana anankiray ary avy ireo mpitondra tena izay nisitraka ny fanjairany akanjo nanodidina ny fodimandrin'ity vehivavy ity. Ary Petera no nijoro dia nanangana ny Dorcas afaka nanohy soamatsara indray ny asa fiantrana izay nataony i Dorcas. Velona ny tompo asehony amin'ny asa fiantrana sy ny asa soa ny fahavelomany. Ankehitriny koa izy raha tsarovany Efjekema ny sampana Dorcas dia mijoro ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, tia hanangana indray, tia hanangana ihany ny sampana Dorcas tahaka izay nananganana antabitana i Dorcas eo amin'ny asany apôstôly toko 5. Hanohy ny asa fiantrana, hilaza ny fahaveloman'Andriamanitra amin'izay fanompona manokana alora ny sampana Dorcas teny ny amin'ny asa soa, ny fiantrana, fitonjovana, ny tanora zazavavy sy ny mpitondra teny. Izany no antson'izao perikopy izao ry havana. Velona ny tompo aseho amin'ny asany soa sy ny fiantrana ny fahavelomany. Ary ny fisiny ny vehivavy kristianina fa tsy ny Dorcas ihany, ny fisiny ny vehivavy kristianina ny Dorcas indrindra no afaka anambarana ny fahavelomany amin'ny alalan'ny asa fiantrana sy asa soa ho an'ireo mila vonjy. Toa miteny amintsika tahaka ny tenin'ny Petera nanangana ny Dorcas hisoratra masina ity. Velona ny tompo mitsangana ary vehivavy tohizo ny asa soa sy ny fiantrana. Ny fahatelo velona ny tompo ary miantso atsika hiala amin'ilay Andriamanitra maty. Izao perikopa izao dia miivo eo amin'ny andininy 5:50 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Raha ondrina, ahoana no hanaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany izahay ary mitory ny filazantsara aminareo mba hialanareo amin'ny zava-poana izao anatona n'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Hialanareo amin'izao zava-poana izao anatona an'Andriamanitra velona. Velona ny tompo antsona isika hiala amin'ny Andriamanitra maty. Raha tononona eto ny hoe zava-poana, hialanareo amin'izao zava-poana izao, rehefa jerena any fotony teny zany hoe amin'ny dika teny fototra, ny heviny dia ny hoe zava-poana na koa hoe izao petatoko izao
fivavahana petatoko Andriamanitra petatoko na koa hoe Andriamanitra tsy misy fotony Andriamanitra tsy misy dikany masika sienjana ny filazan'ny Paoly apôstôly mba hampiviliana ny hevitry ny mpon'ny Listra amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra izy ary ny teny hoe anatona dia midika hoe hivadika amin'ilay Andriamanitra velona teo manompo Andriamanitra tsy hita fototra manompo an'Andriamanitra izay petatoko manompo Andriamanitra toy ny zava-poana tsisy dikany ary dia asaina sy taomina tenenina mafy mivady hanompo an'Andriamanitra velona raha ny amin'ny fiarahamonina amin'ny raharaha politika dia hoe avadino palitao izany hoe teo ianao niaraka tato dia mialany fa ato tsy mahasoa ny Andriamanitra zava-poana ny petatoko ny tsy hita fototra ndao ho ao amin'ilay Andriamanitra velona antso malona ny fahaveloman'ny tompo ry havana ny fitaomana antsika hiala marina amin'ny fanompoana Andriamanitra maty Andriamanitra zava-poana ilay Andriamanitra tsy hita fototra hiampita amin'ny fanampoana sy ny finoana an'Andriamanitra velona ao amin'ny Kristy ry havana malala rehetra amin'ny tompo dia hoy toy ny fiarahamonin-jopana isika manaja sy mankatoa an'Andriamanitra velona ao anatin'ny fahafoizan-tena ao anatin'ny fahafozana izay mety ananana ahazona miantra sy mamindra fo ary manasoa ny manodidina tsy ho tahaka an'ireo mpon'ny Listra isika izay nirere amin'ny fahagagana fa tsy tonga tamin'ny fibebahana tsy mahafantatra ny tena ivony atao hoe fiderana sy fanoloran-tena ho an'Andriamanitra ary indrindra tsy ho tahaka an'ireo mpon'ny Jerosalema isika mivoy na mioby ani Jesy Kristy miakatra ny tanànan'i Jerosalema fa tsy mahafantatra ny antom-pamanginy raha mahafantatra mantsy ianao ny antony ity andro ity ny tompo te hitondra antsika amin'ny tanànany fiadanana izay ny afatry ny sampandro firyavana niala tany Betania tanànany ranomaso mankany ny tanànany fiadanana niala tany Betifaga tanànany aviavy marikivy mankany ny fanantenana ny fiadanana Betania mankany Jerosalema Betifaga mankany Jerosalema ry havana malala rehetra ny tompo anoy anambara ny fahaveloman'ny tompo isika ka tsy hanome voninahitra fa tsy izy rery dia izy rery ihany anoy anambara ny fahaveloman'ny tompo isika ka anoy ny asa soa sy ny fiantrana izay efa nataony mbola ataony amin'ny alalan'ny fiangonana mandraka ankehitriny anoy anambara ny fahaveloman'ny tompo isika ka anomboka amin'ny fialana amin'izay endrika ny fanompoana Andriamanitra maty tsisy fotony tsy mahavoka-tsoa noho ny amin'i Jesy Kristy ilay teny tonga nofo ary velona mandraka ankehitriny anankely amintsika izany teny izany amen